Miarabantsika rehetra indray tonga soeto amin'ny fandaharana. Mandray vahiny anankiray ny fandaharantsika androany dia Madame Rarimalala Lydia Clémence, miarabanao. Miarabanao sedra ary faly miaraba ny mpanaraka fanontaniana. Ohatry ny ahoana ny fomba niaonanao tamin'i Jesosy? Tiako dia tiako ny fanontanianao satria izay ny fiandohan'ny zavatra rehetra ho resantsika eto. 13 taona ako dia efa nandray an'i Jesosy Kristy, efa niaona taminy. Ahoana moa nahatanteraka an'izany? Tamin'ny taona 577 niara-nianatra tamin'ny olona efa mpivavaka, efa mpino tao amin'ny lycée anankiray teto Antananarivo dia ny taominy anaraka vondrom-bavaka. Dia tsy tonga dia nanaiky moa fa nandahy teo amin'ny indroa teo, dia tamin'ny fanoteliny dia nandeha tany dia nanaraka an'ilay fitaovam-pivavahana na vondrom-bavaka. Teo amin'ny telo na inefatra nanaraka an'izay ako ny haino fampahirezana sy fijoroana vavolombelona ohatran'izao ny haino toroteny dia indray mandeha nandeha noty tany an-trano. Teny an-dalana efa kaikaiky ho tonga ao an-trano dia nisy zavatra tsapako ohatra nangoritsina izay, fa tsy hoe nangoritsina ratsy fa nangoritsym-pifaliana tato anatiko tato. Dia izao no teniko hoe izany angamba izany mandray an'i Jesosy izany, fa misy fifaliana tsy hailazaina tao anatiko tao. Dia tonga dia nino hoe teny efa tao anatiko izany Jesosy Kristy. Dia nanomboka teo dia nanaraka azy, nanompo azy. Rehefa nanompo azy dia izao no teniko. Izay manko mipetraka amin'ny trano kely mampalahelo kely tsotsotra, ary ny fiainanay dia tena tsotra. Kanefa izao no nataoko tamin'i Jesosy Kristy hoe ny tena zavatra angatahako aminao za tsy mangataka harena, tsy mangataka laza, tsy mangataka voninahitra, fa ny hanompo anao. Izany no tena faniriako ataovy tanteraka eo amin'ny fiainako. Dia ny zavatra fantatra hoe efa 10 taona lasa izany izay fangatahana izay dia nitazonina nanompo azy hatramin'izao, ary nomeny ihany fitahiana hafa isan-karazany izay ho tantaraiko rehefa avy eo. Mba azonao zaraina amin'ireo mpiainao antsika ve ireo fahasoavana nomeny Jesosy anao? Be dia be mihitsy ny fahasoavana tsapako hatramin'izay ka hatramin'izao nomeny Jesosy ahako. Fa satria moa voafetra ihany ity fotoana ity dia resaka fanasitranana sy fitahiana eo amin'ny fiainana ara-pahasalamana sy ara-piainana andavanandro no tantaraiko. Voalohany indrindra rehefa nanambady sy nanatokantrano dia nisy fotoana nikikisan'ny aretim-bavony izy io na areti-naty tsy haiko intsony fa tena nikika dia nenahi ary na dia nenam-panafody ary dia tsy nety sitrana. Dia farany vaky vava nangataka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra vao 5 taona ny zanako vavy matoa, 3 taona ny vavy aivo tamin'izay fotoana izay. Mba homeo 5 taona dia mba homeo 10 taona dia mba feno 12 taona ity vavy matoa ity. Dia izay voalainao, fa raha izao no mitoy dia afaka kelikely zany dia andeha dia ilozako reto zanako reto. Tao aorianan'izay dia nisy fitoriana filazantsara izay natrehako. Dia nandeha tany izahay mivady. Dia rehefa tonga tany tary izay vao tafiditra tao amin'ilay toerana. Dia nitoroteny ilay mpitoroteny dia izao no nataony manao hoe vao niditra ny varavarana izay dia izao nitoroteny henoko hoe tsy ho faty ianao fa ho velona. Dia gaga be mihitsy narehan'izay. Dia mbola tsy nenatavy akory tao aorianan'izay fa nitombo ohatr'izao ihany ny tenako ohatran'izay nahi kely izay ihany, fa nanomboka nahatsapa aina vaovao mihitsy ny tenako izany. Ohatra nisy hoe sofla vaovao tao anatiko tao. Dia indray alina nanofy dia nahita hoe hitako ny antitra daholo ny olona iray tanàna. Dia izy hoe inona ary ny dikan'izay nofy izay? Ny fiheverako an'ilay nofy dia hoe mbola ho hitanao ireo olona ireo ho antitra, mbola ho hitanao ireo trano ireo hiova. Mandrakity ny androany dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola velona ary mbola matanjaka sy salama, fa nanomboka ny salama ny tsara ny fahasalamako tao aorianan'andrenesako an'izay tenin'Andriamanitra izay hoe tsy ho faty ianao fa ho velona. Izay aloha ny anankiray. Dia tonga dia tohizako angambany amin'ilay faharoa. Dia tamin'ny faharoa amin'izay indray nisy zavatra nampalahelo ny tranga izany satria
niteraka ny zanakay fahatelo a zay lahy de tsy azo izy io, tsy azo izaza io zany teo am-piterahana. De ozy izy le mpino zoky vavy anankiray hoe aza manome tsiny an'Andriamanitra ianao fa misaorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. De nianatra nisaotra hoe misaotra anao Andriamanitra fa tsy azo ny zanako, misaotra anao Andriamanitra fa mahita ny olona rehetra teraka soamantsara zay tsy mpivavaka akory ary ny sasany fa za zay nanompo anao a tsy azo ny zanako kanefa de misaotra anao a tsy manome tsiny anao ahako. Inona ny zavatra nitranga ozy izy nareo taona vitsivitsy taorianan'izay de nitoejaza indray ahako. De rehefa nitoejaza ahako de ozy izy le dokotera mpanara-maso hoe andany ianao manao échographie fa ohatrany tsy azo azoko a. De nandeha nanao échographie de ozy izy le dokotera nanao échographie hoe saika afaka nga ny zanakao. De zay fa ahoana ohatra misy trasina raha ao amin'ny tranon-jaza ozy izy fa alohaloha jerentsika tsara. De rehefa nijerena nefa de ozy izy hoe anakiroa ny zaza ao akibonao. Zany ve dokotera? Anakiroa ny zaza ao akibonao. Teo vao tena resy lahatra hoe zay le hoe mahaiza misaotra an'Andriamanitra na de tsy azo aza le zanakao fa tena noneran'Andriamanitra izay fahavoazana zay neveriko hoe fahavoazana tamin'izay fotoan'izay. De gaga hoe anakiroa ny zanaka ato akiboko, misaotra Jesosy hoe fa noneranao zany a. De faly be mihitsiny a. De tena teraka soamantsara nahazo kambana zahay noho ny avy eo a, nahazo lahy kely anankiray sy vavy kely anankiray. Inona ozy izy nareo narary indray ireo zaza reo vao tany amin'ny hôpitaly de efa narary, vao tany amin'ny maternité indrindra fa le anankiray le lahy kely a narary efa tsy nantenaina indray. De zao nivavaka nandohalika mihitsy ny ala teo amin'ny fandrinana de vao avy niteraka aza de tena nivavaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy hoe efa nomenao a omeo hatramin'ny farany, omeo anay hatramin'ny farany ty zaza ty fa zavela ho lasa indray. De nitahin'Andriamanitra le dokotera le sage-femme nampahery hoe inona ary ty ataonareo, tsy matoky an'Andriamanitra nga nareo mahita anay mivavaka mandohalika ao anatin'le trano itoeranay tranon'ny hôpitaly zany. Toy izay hoe mino an'Andriamanitra zay ka ho lehibe so sitrana ny zanakareo fa zay mbola nahita zaza kely noho io ohatran'ny voalavo kely a fa sitrana ary velona soamantsara. De inona ozy izy nareo lehibe soamantsara le zaza ny tompo soamantsara salama soamantsara. Tatioriana efa-bolana tatioriana mbola narary indray le vavy kely tany amin'ny hôpitaly des enfants indray zay fa efa nampianarin'ny tompo mihitsy zany taorianan'izay le fandalovana sedra isan-karazan'izay hoe na miovitrovotra na voan'ny fanitona ary ty zazy ty a de za rery koa ny mahazo miambina azy de nyroahako ny aretina, ny didiko ny aretina, ny dokotera ohatra miraviravy tanana fa zao Andriamanitra fantatro fa momba anay de nanasitrana an'le zaza. Efa feno 12 taona zao izy menadamy zao fotoan'izao a de isaorana ny tompo fa nomba azy sy nitaha azy ny tompo. Inona ny afatra mety hoe azonao zaraina amin'ireo mpijery antsika na koa nandalo sedra ohatranao? Ny afatra tiako lazaina amin'ny olona rehetra izay mijery a de zao: na ianao zay mandalo sedra lalina de lalina, na ianao zay niemotra tamin'ny fanarahana an' Jesosy nefa nanaraka azy, na ianao zay mbola tena ao anatin'ny fahotana tena hoe everinao hoe tsy afaka amin'ity intsony a, de zao no lazaiko anao: tsy miova Jesosy Kristy, velona izy, velona ny Andriamanitra zay toriana aminao a, mbola manasitrana izy ho an'ny marary na aretinina na aretinina, mbola mamaly vavaka izy amin'izao fotoana izao, mbola manao fahagagana izy, mbola afaka mamonjy an'izay rehetra ao anatin'ny olana tena hoe sarobahana. Ary indrindra moa raha hoe olana fahotana sy fatoran'ny fahotana de mbola tena afaka manafaka hatrany amin'ny fakany ny fahotana rehetra na ny aretin'ny fahotana rehetra io Jesosy Kristy io. Fa ny teniko aminao de zao: raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana de manompo azy, aza asiana
condition na fepetra hoe raha tsy omen'Andriamanitra an'izao a tsy hanaraka azy fa ny anahy aloha ny tsapako dia izao hoe ny anompo ny tompony ny tadiaviko a kanefa dia nataony nanaraka an'izay fanompoana azy izay a ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra santionany ihany mantsin'izay fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsapako a fa tena miraradraraka ny fitahian'Andriamanitra misy foana koa nefa ny sedra sy ny olana fa dia tsapa fa hoe mahery ny tanan'Andriamanitra izay momba ny olona izay manaraka azy ny olona izay mitady azy ny olona izay mbola mifikitra aminy na inona mitranga amin'izao fiainana izao